manaraka dia mitondra lohateny hoe lehibe sy mahatalanjona. Tsara tokoa ny mideran Jehova, andeha isika hiaraka hideran Jehova. Nahita fa iny fotoaranomasina fitaratra miaro hafa ary izay maresy dia mijoro eo amoron-dranona fitaratra, mitana ny lokangan'Andriamanitra ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy mihira ny firan'ny zanak'ondry manao hoe Panzaka manjakiza
Zanay manaraka dia mitondra lohateny hoe izy ato anao. Sarovy mandrakary fa namanao ahoana olana miatra amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra dia eo miaro antsika foana ary miado antsika hatramin'ny farany izy. Isaorantsika ny chorale Akony lanitra avy eo Ambohidratrimo niaraka tamintsika tamin'izay tapany voalohany zay ary avelantsika kaina kely zareo dia andendratsika andray ny tenin'Andriamanitra anovo fahalalana anovo herim-panahy mba ahafahantsika mandrisika ny tenantsika ny saintsika amintsika terin'Andriamanitra sy hompidera azy ka ny salamo fahatelo amby telopolo no angalantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny salamo fahatelo amby telopolo dia manana antony enina be izao izay mampirisika atsika mba hiderin'Andriamanitra. Antony enina amin'ny toetran'Andriamanitra tokony hiderantsika azy ary hozaraintsika telo izany toetran'Andriamanitra izany hijerevantsika azy
atsy ho lava be ny fotoana eto anelanelany dia zarantsika teloko mandritry ny antsakirevy de raha telo misesy zany dia ho salamy fatelo amin'ny telopolo io no jerentsika amin'izany. Eo amin'ny andiny faharoa dia milaza an'izao ny mpanao salamo miderahany Jehovah amin'ny lokanga mankalaza amin'ny valitorofolo mira firam-baovao azy mitendry tsara amin'ny fifaliana amporisihan'ny mpanao salamo hihira firam-baovao ho an'Andriamanitra ho an'ilay Jehovah Andriamanitra isika izao tokoa mantsy tena mitaky fankasitrahana vaovao mitaky fiderana sy hiram-piderana vaovao ny fahasoavana zay vaovao isa-maraina omen'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra anao tena mitaky an'izany mihitsy ary aoka mihitsy tsy hoferatsika amin'ny efa mahazatra antsika isan'andro ny fiderana zay ataontsika ao an'Andriamanitra kanefa ho fahasoavan'Andriamanitra vaovao isa-maraina ary aoka ho tadiditsika fa Andriamanitra mihitsy no mitarika antsika amin'izany fiderana zany zao ny voalaza ao amin'ny Salamy 100 ka ny 107 ny anaran'i Jesosy ary na nisy firam-baovao teo ambavako izy fiderana an'Andriamantsika na nisy firam-baovao teo ambavako izy tena Andriamanitra mihitsy no miasa mametraka amintsika ao anatintsika ao an-tsaintsika amin'ny fahasoavana vaovao isa-maraina zomeny atsika dia izy koa no miasa hametraka izany eo molontsika eo ambavatsika ho vaovao ka androany dia te hiteny aminao andao hiterin'Andriamanitra amin'ny fomba vaovao zany tsy midika akory hoe tsy maintsy amoro-kira vaovao zany tsika isan'andro fa na ny hira teo aloha aza dia tokony amin'ny fomba vaovao sy fankasitrahana vaovao no hiderahantsika azy tsy mitovy tamin'ny Omary sy tamin'ny Lazara satria vaovao fahasoavan'Andriamanitra ka dia amporosiantsika hiderin'Andriamanitra noho izany fitiavan'Andriamanitra antsika manome fahasoavana isan'andro sy vaovao isa-maraina izany. Fa ato amin'ity Salamy 1telopolo dia misy antony enina ho zato eo ho jerentsika ny antony roa amin'ity androany ity. Ny antony voalohany dia eo amin'ny andininy 4 sy 5 dia zao nivakina amin'ny anaran'i Jesosy fa mahitsy ny tenin'i Jehovah ary ny asany reo dia mahatoky avokoa tia fahamarinana sy rariny izy eniky mifamindram-pon'i Jehovah ny tany. Izany toetra n'Andriamanitra izany mahitsy ny teniny ary ny asany reo dia mahatoky avokoa izany ny tokony hijerantsika azy antony tokony hijerantsika azy ary eo ambany amin'ny 5 dia tia fahamarinana sy rariny koa ny Andriamanitsika ary eniky ny famindram-pon'i Jehovah ny tany. Ny fahamarinana sy ny rariny dia mifanohaka eo amin'Andriamanitra ary tsy tahaka ny an'izao tontolo izao fa ny an'Andriamanitra dia marina sy rariny ny zavatra izay asehony sy nataony ary omeny ny voariny. Zany no tokony hijerantsika azy. Ny famindram-pony dia izao tena maneniky ny tany rehetra vaovao isa-maraina koa ny famindram-pony Jehovah ary ny famindram-pony Jehovah ny tsy nalany rehetra atsika mianakavy. Izany toetra tokony hijerantsika azy. Izany rehetra na raha mandinika amin'ny fiainanao ianao dia tena atsapa mihitsy izany famindram-pon'Andriamanitra izany tena atsapa an'izany ary izany no tokony handrisika atsika hiderin'Andriamanitra ka dia androany mandrisika anao andao hiderin'Andriamanitra noho izany toetrany izay tsara loatra izany tiany marina ary manao ny rariny. Ao amin'ny Salamy 5 eo akaiky eo ka ny 10 dia zao mihitsy ny tenin'ny Davida mpanjaka amin'ity famindram-pon'Andriamanitra ity. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy Salamy 5 ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana. Resy lahatra Davida ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana. Zany mihitsy ny toetran'Andriamantsika. Eo akaiky eo ihany Salamy 4 ka ny 7 dia mbola mafisina. Hoy izy Davida mpanjaka io fa mifamindram-ponao ny eo anoloan'ny masoko ary mandeha amin'ny fahamarinana ry havana andao sika hiderin'Andriamanitra noho izany toetran'izany. Ny toetra faharoa dia amin'ny 9 ny tenin'i Jehovah nanaovana ny lanitra
ary ny fofona ny vavany nanaovana ny amarony rehetra. Andriamanitra mpamorona koa ny Andriamantsika, ary ny teniny no nanaovana ny lanitra hoy ny mpanao salama. Ny teniny Jehovah manan-kery ny teniny io Jehovah Andriamantsika mavita mamorona ny teniny Jehovah. Ary Jesosy Kristy ilay tonga olombelona dia zao ny lazaina amin'ny Jaona toko 1:1 hoy izy ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny teny. Ny teny Jehovah nanaovana ny tany, ny teny dia Andriamanitra. Ary amin'ny 9:7 dia hoy izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ry havana, andao hiteran'Andriamanitra tsika, satria Andriamanitra mpamorona ny Andriamantsika, ary Andriamanitra marina sy manao ny rariny. Andriamanitra be famindrampo. Hoanasanao andao hiteran'Andriamanitra amin'ity andro any ity. Andao hiteran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra, ary andao hiteran'Andriamanitra sy hitarika ny hafa tahaka nataon'i Davida mpanjaka koa hoe miara-miteran'Andriamanitra amiko ianareo. Dia taretsintsika ny olona hiary hiteran'Andriamanitra amintsika atao anatin'izao fandaran'izao. Ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany, ary hanina hitarika anao sy hisarika anao mihitsy mba ho mpiteran'Andriamanitra. Amen. Indrindra asaintsika ny korala ako ny lanitra fiambondra atrimo hiditra amin'ny tapany faharoa anoizantsika ny fiterana an'Andriamanitra. Dahoary. Tua fitiavanao lehibe tokoa kasandratrany feonay. Alleluia, 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 alleluia. Teranay, 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 teranay. Teranay, teranay, teranay.
ianao lay nandalo olana nandalo fizaham-toetra ka mahatsapa fa solafaka teo amin'ny fiainana manatona an'Andriamanitra anao ankehitriny izany no antony iranay ty hira manaraka ty hoe raiso. Failao nial taminao riray nandela vitrao nisitaka nanadino anao nanadino anao valotony fosy fanay feno fadiso nanalabaraka tena tiana Indro fa miverina manatona hanao indray ratoka mety re anao te hitiny zanakao raiso fanao Raisoao aminy zao maizy aizao atonotrony fo na deve feno luto raisoao Rasijakau manulu tena waniri tupu wana resua Tanutamu weket eni fenu adisur Similitanu zana kau fatuku lupanu Sorry tompona dia hoe tsy mendrika eny mbetsaka aloha efa rendrika nilentika anaty adalana voakejan'ireo fahotana tsy nahita zay lanakombana tao anaty aizy na tsisy azavana fa raisori iray raiso anao indray raisori tompona dia hoe variana sondrina nahita faliana nankafy sy niaina ratsiana fahotana no nankamaminy nefa maniry ny ho raisinao ka mangataka raiso anao raiso fa zanakao Raisoao aminy zao maizy aizao atolotrony fo na deve feno luto raisoao rasijakao manolo tenao anily tompo anao raisoao rasijakao manolo tenao anily tompo anao raisoao rasijakao manolo tenao anao ry tompo raisoao
ho avy tsy oela Jesosy. Ny rariko, ny rarinay dia ny ahitanao any an-danitra satria tsy hisy overy zao sy anao na dia iray akory aza. Tsy misy overy. Fahelany tefikasana arak'izay ataon'ny sasany fahelany fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny sauver fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Isaorantsika lehibe Andriamanitra satria dia totosa somatsara indray ny anio. Isaoranay be dia be ihany koa ny chorale Ako ny lanitra nanaiky ho vahiny hideran'Andriamanitra. Terina ihany koa ny fisaorana mitafotafo atsika rehetra izay nanaraka izao fandarana izao na taiza toerana nisy antsika. Ary tsy adino hatrany ny misaotra ihany koa ny teknisianina izay napita ny sary sy ny feo tany amintsika tsirairay avy tany. Andriamanitra ne ampitombo hatrany ny talenta atsika rehetra izay nahatotosa ihany koa izao fandarana izao. Tianay ho tenena ampahafantarina anareo dia mihety ho sahady ny vahintsika amin'ny herin'ny anio dia tsy iza zany fa ny chorale avy ao amin'ny fiangonana